mba ho tombontsoa ambony ny fikambanana Fizafafi, ho fanajana ny soatoavina sy ny demokrasia, mba hisiany ny fitovian-kevitra sy ny fomba fijery ary fanomezan-danja ny sata mifehy ny fikambanana. Dia tonga de valiko moa zany hoe tsy sinema le izy fa tena misy. Ny zavatra resafitsika androany dia mahakasika ny Fizafafi, zany hoe fikambanana zanaky ny faritany Fianarantsoa izay misy olana amin'izao fotoana izao satria no ny izy ty Christine Razanamahasoa nahilika tsy ho filohan'izy Fizafafi tao anaty kombakomba, zany hoe nisy olana tao amin'ny ity fikambanana zanaky ny faritany Fianarantsoa ity amin'ny izao fotoana izao. Maro manko ny mpanao-kevitra ny sasany ireo mpiserasera réseaux sociaux, koa nisy ty vaovao nataon'ny Top Radio mikasiky ny Razanamahasoa Christine nahilika tsy ho filohan'ny Fizafafi tao anatin'ny kombakomba. Notondroina ho manakana ny tsy fahazahoan'ny zanaky ny faritra toerana eo amin'ny fitondrana ho no ny FICN ka nahilika tsy ho filohan'ny Fizafafi fikambanana zanaky ny faritany Fianarantsoa tao anaty kombakomba. Tsy nisy fivoriam-be ramatoa Razanamahasoa Christine, tsy nametraka olana na nidongo toerana ity farany raha ny loharanom-baovao fa nitsodrano ary nilaza fa esory rehefa izao no sakana amin'ny nosoa ho azonareo. Fa raha mitantan'ireo filoha-lefitra enina iray isaky ny faritra mandiafitra nyity faritany Fianarantsoa no mitantana ny fikambanana raha ny fanambarana omaly nataon'ireo manam-pakevitra. Tary ny filoha-lefitra iny antenimierin-doholona Rabemananjara Nicolas. Amin'izao fotoana izao manko mety eo ny Nicolas Rabemananjara ho solo-toerana ity fikambanana zanaky ny faritany Toliara ity. Itsandana nefa tena ny hitatsika manko amin'izao fotoana izao rehefa olona manafitoina na manitikitika ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy jerena tadiavana dossier na jerena izay petraka olana izany mba ahafahany zareo miaina tsara satria le olona ngamba manelingilina ry zareo. Hita manko tamin'ny faneho-kevitra nataon'ny PAN filohan'ny intérimaire pirenena Christine Razanamahasoa tamin'ireo niarahana tamin'ny séance ary koa niarahana tamin'ny FFKM rehetrarehetra sy fikambanana sy plateforme rehetrarehetra nitaky tamin'ny mba hisian'ny fifidianana ampahamarinana mety izao tranga izay angamba no nanesorana anazy ary ihany koa tena hamotika ny zavatra tiry zareo hatao ireto TCV. Izy manko raha tsisy ovina amintsika fa i Christine Razanamahasoa anisany tanakavanan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, anisany ataontsika hoe mama na ataontsika hoe akaikin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Izy iny no tena akaikinazy sy Brunel député Brunel, zareo reo dia akaiky any filoham-pirenena Andry Rajoelina. Izao izy ny afara amin'ny fanesorana anazy izao araka ny zavatra niresafitsika teo izay mahakasika ny Christine Razanamahasoa ity dia tena hopotehina mihitsy ny avy ny mombamomba anazy raha araky ny vaovao mandeha amin'ny réseaux sociaux. Naneho hevitra manko izy aty ifleuri rakoto malala fa hoe opération Christine Razanamahasoa zarazarao hanjakana. Ingahy Nicolas Rabemananjara koa zany dia anisan'ireo olona telo zanaky S-province ny Fianarantsoa hanao izay hanapotehany tanteraka ny PAN. Ny taraina ireto mpivory fa dia ny latsaka ny jadona sy ny baiko fa tsy maintsy esorina eo amin'ny toerana ma presidentiny Fizafafi itsony ramatoa Christine Razanamahasoa. Koa hovakina ao amin'ny TV Plus androany alina io fanahan-kevitra io. Mifarimbona amin'ny famelezana sy fanapotehana ny ramatoa Christine Razanamahasoa ireto olona ireto: Nicolas Rabemananjara, Michel ministre vaovao voanitendrena avy any amin'ny faritany Fianarantsoa, Raymond Nala ary ireo olona maramara saina tsy vaharana ao ambadiky manao manipulation, zany hoe ny zarazarao hanjakana.
io manko faneho-kevitry nataon'ny Flery Rakotomalala mahakasika ny ity tranga ity. Efa fatapatatry ny Flery Rakotomalala ihany manko ny zavatra iseho satria izy dia manana ataontsika hoe fifandraisana mivantana na ankolaka na izay vaovao maresaka any Madagasikara any dia izy dia mahafantatra ny vaovao rehetrarehetra misy momba ity firenenetsika ity. Koa izay no vaovao maresaka amin'izao fotoana izao fanapotehana fanahilikehana momba ny Christine Razanamahasoa. Mampalahelo ny zava-misy amin'ity fitondrana ity satria izay rehetra olona manelingelina na tsy azahozy ireo tombotsoa dia tsy maintsy atao ny faran'izay haingana mba hahafahan zareo manala ny toerany maha fikambanana Fizafafi anazy. Izay manko ny zavatra masakazontsika roso. Koa ty misy vidéo natao ireo mpikambana tao amin'ity fikambanana zanaky ny Fianaratsoa ity, fatany Fianaratsoa ity, misy vidéo tapatapany kely eto ambany izay miteny mahakasika an'ity fialany Christine Razanamahasoa ity. Izy manko tsy nandavy hatrany fa esoro hozy izy raha ohatra ka hoe hanimba izay tombotsoa ho azonareo. Hitantaratra manko ny fitiavan-tanindrazana ataon'ny ramatoa Christine Razanamahasoa. Izy dia tia zavatra ampilaminana, izy dia kristiana mafatrapo, izy dia tsy tia zavatra ratsy ary izy dia mijoro amin'ny fahamarinana eto an-tany sy firenena. Io manko rehefa ianao mijoro amin'ny fahamarinana dia marary ho an'ny hafa izany hoe fijoroana anatin'ny fahamarinana zany. Tsy zakan'olo-kafa ianao rehefa mijoro anatin'ny fahamarinana. Zay no itsanganan'ny Christine Razanamahasoa. Izy tamin'izany nitaky fiara latabatra boribory nienjehina izy ary saikany hoe sorona amin'ny maha filoha intermédiaire-pirenena azy tamin'ny zany fotoana izany. Izao ndray izy ilana olana mba tena hanapotika ny momba azy amin'ny hoe tsy ho filohan'ny Fizafafi intsony. Izay no vaovao maresaka ahitana vaovao hafahafa isan'andro isan'ora ary isan-kerinandro isam-bolana ity fitondrana ity. Rehefa olona manelingelina, rehefa olona mijoro amin'ny fahamarinana, rehefa olona mitena fahamarinana dia enjehina avy hatrany ny mombamomba azy na hoe potehina tokoa aza ny mombamomba azy. Koa izay no masakazontsika roso androany dia mazotoa mijery misaotra ihany tsy sasatra manome fisaorana antsika izay mpanaraka ny vaovao malagasy ary ihany koa izay manao j'aime na mi-abonné misaotra tany ny tenanay amin'ny fanampiana na fanohananareo antsika samitsika malagasy. Koa izay no masaka noela tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra betsaka. Mba ho tombotsoa ambony ny fikambanana Fizafafi, ho fanajana ny soatoavina sy ny demokrasia, mba hisiany fitovian-kevitra sy ny fomba fijery ary ho fanomezan-danja ny sata mifehin'ny fikambanana dia izahay mpikambana ao anatin'ny Bureau Nasionaly Fizafafi ohatron'ny mpikambana foibe dia manao izao fanambarana manaraka izao. Rehefa nahazo ny tsodrany ramatoa filoha mpanorina ny fikambanana ramatoa Christine Razanamahasoa dia tapaka androany 12 ny volana janoary taona 2024 fa tsy ho filoha mpitantana ny fikambanana Fizafafi intsony ramatoa Razanamahasoa Christine. Tapaka fa ny filoha lefitra endrina avy amin'ny faritra enina mandrafitra ny faritany Fianaratsoa no mitondra ny fikambanana manomboka androany. Mandra-pahatapitry ny fitaom-piasan'izy ireo izay voatondro ao anatin'ny sata mifehy.